Ny fiainan'olona tsy vita mora raha voasolona fakeo ela beny mpanakora nazo alalana tany amin'ny chef d'établissement ny fonja, nazo alalana tany amin'ny directeur d'établissement ny hôpital ary nazo alalana tamin'ny pénitencier izay manatrika teo sy ny médecin de garde izay tao amin'ny hôpital ary miaraka tamin'ny pénitencier sy ny surveillant général ny hôpital no andehitra ao amin'ny chambre efa ao anatin'ny asa sy andraikitry ny fitsarana izany fanaovana visite izany ary tsika rehetra miarana alala fa misy maromaro ny voafonja izay navoaka eny amin'ny hôpitaly dia anatin'ny andraikitra anay manao an'izay visite izay ary indrindra ho antsika raitya isika rehetra miarana eny fa hoe ireo olona izay manao trafikana volamena dia tsy any amin'ny fonja intsony fa mandehandeha any ivelany any ary izahay nijery tany amin'ny fonja dia nahita fa misy voafonja lazaina fa any amin'ny hôpitaly nefany tsy nahazo alalana tamin'ny fitsarana kosa anisan'izany ity madama ity teneniko teo hoe indivisibilité du parquet ny fitsarana dia anankiray ihany ny fampanoavana sy ny chaîne pénale dia mifampitohy ihany zavatra ataony chaîne pénale sy ny fampanoavana dia iray ihany faraky ny teneninay dia izahay manana an'izay andraikitra izay afaka manao an'ireo visite de prison ro foana sy ny toerana rehetra izay misy détenu zavatra nataon'ny sénateur no tsy ara-dalàna ny fanakatsakana na ny fitsarana anao ny asa tena ny fanenjana mety tsy voasambany izao fandikan-dalàna ataon'ny sénateur Rina Andriamandavy izao ary dia tena voalaza lalàna tokoa fa azo enjehany satria tsy ao anatin'ny session parlementaire nanaovany an'izany zavatra any fa tena ivelany tsy ivelany amin'ny maha-olombelona anazy dikan'izay afaka enjehana tanteraka izy efa misy ve zay fanenjana tamin'ny fitsarana ho hitanareo substitut du procureur koa ny tenako akoatry ny mahafilohan'ny SMM ary rehefa filohan'ny SMM dia milaza filohan'ny SMM izao miteny izao amin'izao tsika miteny izao azo dia filohan'ny SMM no miteny fa rehefa manao ny asa kosa dia substitut du procureur nanao ny asa ny substitut du procureur nataoko tamin'ny fanaovana ny visite de prison ary voasoratra taratasy ao amin'ny directeur ny hôpital mihitsiny izany hoe substitut du procureur no tonga teto anao an'izay contrôle de prison izay ary nomenay alalana ny fiainan'olona tsy vita mora raha voasolona fakeo ela beny mpanakora